Rehefa manalo amin'ny tompo, ity no alady 20 martsa 2020. Alady karemy 7 amin'ity taona 2020 ity. Mivavaka sika. Raha inay izay nan-danitro, misaotra anao indrindra zay. Raha tojo amin'ity alady 7 amin'ny volana martsa ity. Mangitahitanao ny fananay tompo. Mikiso reny fonay aho amin'ny teninao satria ny teninao no mahay manova ny vatonay aho ny tonga fonifo. Dia miteneny anao tompo fa tianao ny sitraponao indray zay aho amin'izao herinandro vaovao zao. Misaotra Jesosy teny tonganofo. Amen. Ny bokin'ny Jota 15 ka hatramin'ny 17 no anjara mofinaina ho antsika amin'ity alahady 20 martsa 2020 ity. Jota toko iray ihany moa dia 15 ka hatramin'ny 17. Mbola mitombona amintsika rehetra anie ny fiadanana vakiana amintsika aza amin'ny bokin'ny Jota 15 ka hatramin'ny 17 zany. Ary tahampatsiaro anareo na dia efa fantatrareo rahateo aza ny zavatra rehetra. Fa efa novonjeny tompo afaka tany Egypta ny olona dia naringany andro tao rin'izany izay tsy nino. Ary ny anjely tsy nitana ny anjara fanapahana fa nandao ny fonenany dia voazony ho amin'ny fahatorana manakizay ao amin'ny maizina ao amin'ny andro fitsarana lehibe. Atoy izany koa Sodoma sy Gomora manontany manodidina azy izay nijangajaga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa dia seho fananarana amin'ny aretan'ny fijaliana amin'ny afo maharitra manakizay. Kanefa toy izany koa ireo dia manonofy ka mandoto ny nofo sady mandany manana fahalebiazana ary ny teny ratsy manana voninahitra. Fa Mikaela arkanjely azy raha niady tamin'ny devoly ka fanditrany amin'ny faty Mosesy dia tsy sany teny ratsy anameloko azy fa hoy izy hananatra anao any Jehova. Fa ireo kosa dia miteny ratsy izay zavatra rehetra tsy fantany akory ary izay zavatra fantany fotsiny tahaka ny fahalalan'ny biby tsy manatsaina kosa no anombany tenany. Hahita losa izy efa nandeha tamin'ny lalan'ny Kaina sady efa nimoana fantatra hanahaka ny fahadisoan'ny Balama masony taminy ary efa ringana tamin'ny fiodinan'ny Kôrisy. Ireo no aram-bato voasangan-drano eo amin'ny fahasana mpifankatiavanareo raha miara-mihinana aminareo izy dia mpiandry mamantena nefa tsy matahotra. Raona tsy misy rano mety ny rivotra ireo azo fararano nefa tsy misy vony. Indromaty voafongotra onjan-dranomasina mitopatopa mamorovory ny famenarany kitana ny findrafindra fa voatay ho azy manakizay ny fahamaintisan'ny maisina. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia ariary ny epistilin'ny Jota ny zavatra miatra amin'ny olona tsy miheno ny fananaran'i Jehova. Ny zavatra miatra amin'ny olona tsy mety miheno ny fananaran'i Jehova. Lazainy fa voatario mandrakizay ny famatisany maizina ao aminy. 17 tapa amin'ny farany voatario azy mandrakizay ny famaitisany maizina. Nga zany ireto amin'ny fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay 17 tapa amin'ny farany. Naringany ihany izay tsy nino. 15 tapa amin'ny farany. Miavana. Teny mbola tsy miatra amiko sy miatra aminao zany. Andaontsika hiaino ny fananaran'Andriamanitra. Andriamanitra nge kendry fiainana ho asy ho anao fa tsy sitrany akory ny andefa sy anome sy ianao ny afo maharitra manakizay.
sy ny famaitisany maizina mandrakizay. Tsy tiany hoany zasy ianao ahy, tsy tiany hahita loza zasy ianao. Hahita loza izy hoy ny 1:12 tapany voalohany. Tsy tiany hahita zany zasy ianao, koa mananatra izy, mananatra anao. Miantso ahy sy miantso anao. Amin'ity androany ity, aokatsika tsy hanamafy ny fotsika, aokatsika hanokatra ny sofintsika tsara ka iain'ny tompo. Fa raha vao miaino azy angetsika ka mandray ny teniny, dia tanteraka amintsika ny teniny filazantsara ary Jaona manao hoe madio avokoa anareo ny teny zay lazaiko anareo. Ka amin'ity androany ity, raiso ny tenin'Andriamanitra mba hanadio ahy sy hanadio anareo. Jesosy Kristy, ny teny tonga nofo, tonga izy mitady sy hamonjy ny very, tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy, fa mba ialany amin'ny lalany ka ho very. Nahoana isika no te ho faty? Ry malagasy sy izay mihaino zao tenin'Andriamanitra zao. Jesosy Kristy, vonona andray ahy sy andray anao aho, vonona ame ahy sy ame anao fiainam-baovao. Manatona azy fa zay manatona azy tsy ho lafo mihitsy. Amen. Sotranao zay raha eo fa nahariarinao teo fa voatahiro amin'ny fijaliana sy ny afo maharitra manakizay zay rehetra tsy mino anao, ary zay rehetra koa mikikitra amin'ny fanaovan-dratsy dia voatahiry ho azy ny famaitisany maizina. Hahita loza izy. Tompo, aza vela ho any zay manatsofina ety miaino, aok'izay hiaino zay lazainy fanahy ho an'ny fiangonana. Torotoro tompo amin'ny fovatonay, manavoza anay amin'ny fanahinao masina. Aoka ianao hamonjy anay fa tsy hamery anay ho any amin'izany fijaliana heretana amin'ny afo mandrakizay sy famaitisany maizina izany. Ahita loza nge zay tompo, iza nefa nanafaka anay, tsy misy afa-tsy anao Jesosy Kristy nefa niteny raha zanako nafaka anareo to afaka tokenareo. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe anay zay nan-danitra, masina ane naranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anina sy azo anay ary mamelany hevokay tahaka namelana izay menoka taminay. Aza mitondra anay mifakabana fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane zao todrano zay tonona amin'ny raisana karafana masina zao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manakizay amin'ny Kristy, efa niaritra foriana vetivety anareo dia izy natanteraka sy ampiona ary ampitoetra anareo ho azy ane fanjakana manakizay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.